tenin'andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Faly izay riavana manantitra ny fiarabananao tratry ny krismasy amin'ity taona 2024 ity, ary dia mirary indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra tsy manam-pahatamperana mbola hirotsaka be dia be aminao sy ny ankonanao amin'ny fanarahana ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Taoriny fotoan-dehibe nankalazana ny krismasy dia nisy teny nataon'ity olon-tsotra iray izay somary narahin-tsetiko kely ihany, manao hoe indrisy toa vita sady ity krismasy, toy ny hoe satry raha mba ho krismasy tsy mitsahatra ny fiainana isan'andro dia andro ho feno toky fanantenana mandrakariva, andro amanginin'ny tompo tsy tapaka, andrenesina ilay fanambarahana lehibe nataon'ny anjely tamin'ireo mpiandry-ondry feno tahotra, manao hoe amin'ny anaran'ny tompo aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Liko atoko faharoa 10 sy 12. Fa ny hoe krismasy na noely, andro fankalazana ny fahatongavan'ny Mesian'Andriamanitra, dia milaza tokoa fa tapitra ary foana tsy misy intsony ny elanelana izay nanasaraka ny tany sy ny lanitra, dia ny elanelana izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ary fototry ny fahorintsika indrindra tokoa izany. Fa ny fanjakan'ny lanitra no indro midina tonga ety amintsika ka mahatanteraka izay nampilazain'ny tompo ny mpaminany Isaia, manao hoe indro ny virjina io toe-jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuel, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Isaia 7:20 diny 7:20 izay tondron'ny Mateo 1:17. Tsy fantatry ny sasany tokoa anefa fa ny krismasy amin'ny mahafankalazana ny fahatongavan'ny Mesiasy izay lazaintsika amin'ny teny hoe advento dia tsy fiafarana tsy akory na fotoana miserana ihany, fa fotoana fiandohana, fotoana fisantarana, fotoana fanokafana ny tantara lehibe ny fidiran'ny tompo ao amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Izy izay tonga hamerona antsika sy hampiavana antsika indray amin'Andriamanitra, pahary sy piahy antsika. Ary miaraka amin'izany dia ny hanafaka antsika amin'ny famatoran'ny ota sy ny antom-pahalemena rehetra samihafa izay namatotra antsika sy nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra, ka mampiposaka masoandro naina sy pejim-piainana vaovao ho antsika izay nitoetra naharitra tanatin'ny aliny tsy fahalalànan'Andriamanitra sy ny fisarahana taminy. Tonga tokoa ny Mesia, taom-baovao avy amin'Andriamanitra izany ry havana, taom-baovao miaraka amin'Andriamanitra izany, taom-baovao an'izay rehetra nitoetra tanatin'ny fahaterena lalina ka ny andrandra ity fotoam-pamonjena lehibe ity dia ny fahatongavan'ny Mesia na Kristy. Ary dia vaovao mahafaly indrindra sady tsy manam-paharoa izany, dia ny fahatongavan'ny Mesia dia fanomezana ambony izay fa nisaorantsika n'Andriamanitra ary mbola hisaorantsika azy hatrany. Saingy ny fantaniana kosa dia ny hoe inona no antoka mba hatanteraka izany asa-pamonjena lehibe entin'ny fahatongavan'ny Mesia izany.
ary ery avy aiza sy toa inona ary fomba manao ahoana no avy tan'izany asa mpamonjena izany? Ny valiny tonga ny Mesia feno ny fanahy, tonga ny Mesia feno ny fanahy, dia ny fanahy masin'Andriamanitra zany araka ny loha hevitra zay nomena antsika. Koa dia tanteraka indrindra amin'izao vaninandro zay amangin'Andriamanitra antsika izao, ny antony nanyrany ray ny Mesiny dia lay voaosiny hitondra ny teny soa mahafaly ny famonjeny ho antsika. Ary dia izy mihitsy no manambara ny tenany sy ny antony iraka zay ampanaovina azy, dia araka ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitoro teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka sitrana ny torotorofo izy, ary toro fanafahana amin'ny babo sy amoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Itoro taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika, ampionina ny malahelo rehetra. Hanolotra ho an'ny malahelo ao ziona eny hanome azy hamama, hosolo ny lavenina sy delilo fifaliana, hosolo ny fahalelovana. Ny hamama moa dia ny sady-bonahitra zany, ary fitafiana fiderana hosolo ny fanahy rerareraka mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana namboleny Jehovah ho fampiseom-boninahitra. Isaia 1:2-3. Fa ny Mesia no fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao. Koa dia tsy mahagaga raha nomeny Tompo antsika araka izany ny teny fanambarana lehibe milaza ny toetra sy ny asan'io fanahin'i Jehovah io mba hanokatra ny fanjakan'ny lanitra ho antsika ho lovantsika. Fa zavatra ary asa tsy hain'izaniza tanterahana zany ry havana, raha tsy Andriamanitra tenany mihitsy no manao izany amin'ny alalan'ny Mesia zanany, dia araka ny teniny tamin'ny fiangonana tao Filadelfia zay voalaza amin'ny boky Apokalipsy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia, izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fahalalahidin'i Davida, izay mamoha ka tsy hanidy ary manidy ka tsy misy mamoha. Apokalipsy 7:7. Teny maneho ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra indrindra zany, fa dia voasoratra hoe tokoa fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny, na koa hoe tsy vitan'ny teny zay lazaina, fa amin'ny hery. Araka ny voalazan'i Paoly amin'ny Korintiana 2:4-5 dia amin'ny fanahy masin'Andriamanitra izany. Fa ny osa sy ny tsy mino dia ireo zay tsy nandray ny herin'Andriamanitra kosa dia tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay, araka ny voalazan'ny Apokalipsy 1:2-5. Manao anariny amin'io herin'Andriamanitra io zay namenona ny Mesia mba hanorenany ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany, zay antony nahatonga ny lohateny sady lohahevitry mipetraka eo apatsika manao hoe averina indray amin'ny anaran'ny Tompo, tonga ny Mesia feno ny fanahy. Tonga ny Mesia feno ny fanahy. Mazava sy feno dia feno ny fanambaran'ny mpaminany Isaia. Ny amin'ny Mesia, izy moa le hoe mpaminany mesianika, zany hoe nanambara mialoha ny amin'i Jesosy indrindrandrindra, zay nitondrona ho solofony Davida, mpandova ny fanjakany sy ny fanapahany, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ho aminy, dia ny fanahin'ny fahindrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an Jehovah, ary ho anitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana an Jehovah, ka tsy hitsara araka ny hitany masony izy, na ampiaiky araka ny renin'ny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rary ny mpandefitra amin'ny tany, amely ny tany amin'ny tsorakazon'ny vavany izy, ary ny fofinain'ny molony no amin'ny nono ny ratsy fanahy. Fahamarinana no ho fisikinany, ary fanahy mahatoky no ho fehikibony. Isaia 1:2-5. Fa dia ny fanahy masina mahatanteraka tsakany sy andavany koa ny teny fanambarana ny amin'i Jesosy sy ny fanjakan'Andriamanitra zay aorony. Araka ny teny Jesosy hoe ho avy aminareo ny mpananatra, izy no vavolombelona anambara ahy. Eny, ny fanahy masina no manambara azy amin'ny alalan'ny mpaminany, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery,
rainy mandrak'izay andrian'ny fiadanana. Ny andro sy ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapahatamperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrak'izay. Ny fahasari-piaron'i Jehovah tompony maro no hahatanteraka izany. Isaia 1:5 sy 9. Fa tsy voafetra ny herin'Andriamanitra tsy hiasa dia ny fiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra zany, fa manana fahefana izy hanapaka amin'ny zavatra rehetra, ka nitenena ny mpaminany manao hoe, indro Jehovah tompo ho avy amin'ny heriny, koa ny sandriny ihany no hanapaka. Indro ny valim-pitia atolony dia eny aminy, ary ny valinasa homeny dia eo anoloany. Isaia 40:10. Rehefa izany, izao afatra sy fanambarany tenan'Andriamanitra ny amin'ny Mesia feno fanahy izao, dia natao hampahiry ny finoantsika indrindra. Dia isika zay ankonan'Andriamanitra ny raisiny ho an'ny tenany, ary isika rehetra tsy hankanavaka, saingy miantefa manokana kosa amin'izay rehetra nantsoin'ny Tompo hanana anjara asa manandraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny fanjakany. Fa tandrify azy indrindra ny teny izay nampitondraina ny Zakaria mpaminany manao hoe, tsy hanonkery na mipatanjahana fa mifanahiky io Jehovah tompony maro, araka ny Zakaria 4:5. Dia izany no hanaovana ny asan'Andriamanitra sy hahavitana azy araka ny hevitra sy ny fikasian'Andriamanitra, indrindra dia araka ny sitrapony. Ho amin'izany dia misy indrindra ny teny fampiorenana sy baiko zay omen'ny Tompo atsika zay manao ny asan'Andriamanitra. Voalohany, ny fampiorenana dia ny tenin'i Jesosy manao hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no hataony koa. Jaona 4:12 tapany voalohany, dia firaisantsika antoka amin'izy Tompo zay niantso antsika izany. Ny faharoa dia ny baiko zay nomeny Paoly apôstôly tamin'ny fiasianana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary azo mamy dovay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenoina ny fanahy, aoka ho fenoina ny fanahy. Fiasiana 5:12 dia ho tahaka ny Jaona mpanao batisa zay niasa mahiry tamin'ny herin'ny fanahy masina tao aminy, araka ny voasoratra ny aminy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy sotro divay na toka, sady ho fenoina ny fanahy masina hahatrany ankibony reny ny asa. Liko 1:5. Ary tsy inona ny hoe ho fenoina ny fanahy, fa ny manana firaisana velona amin'i Jesosy zay nanao tamin'ny mpianany hoe, izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko io izy, ary izaho aminy dia mamoa be izy. Jaona 5:15. Ny fiainana na fivelomana zany firaisana, ary firaisana velona amin'i Jesosy zany no namploabavany Paoly apôstôly hijoro vavolombelonao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, mahay ny zavatra rehetra aho, ao amin'ilay mampahery ahy. Filipiana 4:13. Ary tsy zaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatio. Galatiana 2:20 dia Andriamanitra fanahy izany. Ary dia izany indrindra koa no nananaran'ny Paoly an'ny Timoty zanany ara-panahy mba hisikina ka hajoro vavolombelon'ny finoana sy ny fiantson'ny Tompo azy manao hoe, mampahatsiaro anao maho izy, mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako dia ny fanahy masina zany fametra-pahasoavana zany. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Roa Timoty na Timoty 2:1-9 ka hatramin'ny 7. Andeha fehetsika riavana zao tenin'Andriamanitra zay mitondra afatra lehibe mba handraisantsika amin'ny fahafenony tokoa ny famanginy Mesian'Andriamanitra antsika. Amin'izao vaninandro ankalazantsika ny fahatongava Mesia izao ary dia mampirisika antsika zay olom-ba fidin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ka manao hoe, mitadiava an'i Jehovah sy ny heriny,
ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tantara voalohany toko fena ambin'ny folo andin'ny faraky ambin'ny folo ary miverina ty amin'ny salamo fa 5:104 fa Jehova no heriny olom-boafidy ary izy no fiarovana mafy hamonjena ny voaosiny. Salamo fa 8:25 ary amin'izany dia atoky lehibe no mbola omeny zay rehetra manompo azy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mampahatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery dia omeny hery be na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy fa izay miandry an Jehova dia mandroso hery kosa elatra no iakarany tahaka ny voro mahery iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka. Isaia 40:7 ka hatramin'ny faraky amby 30. Araka izany mahereza ary havana matanja fa ny tompo no momba antsika, izy no momba anao ary izy no hery sy tanjaka ho an'izay rehetra mino azy dia hery mahefa ny zavatra rehetra araky ny teniny hoe miasa aho ka iza moa no ahasakana. Ho voninahitran'Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.